Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Afaka manao sidina lankorisy régional ny Madagascar Airlines amin'izao fisokafana sistany izao raha toka manana fahefana amin'izany araka namafisiny teo anivon'ny ministera tompona andraikitra androany nampahafantarana ny fanomanana ny fisokafana amin'ny ranomasimbe indianina nambara minitry ny fizahantany nandritra izany fahaloa mitokana eny amin'ny serana mpiara-manidina ny vidin'ny test PCR €500 fa tsy mbola tafiditra anatin'ny tapakilan'ny sidina jifaina. Ny farana ny fitokonan'ny Saint-Pido taorian'ny fionana tamin'ny ministry Nitokarena nahafapo ny fionana raha ny fanazavana azo ary tsy nisy akony betsaka tamin'ny asan'ny faditserana ihany koa ny fitokonana nandritra ny roa andro. Niakatra avo roa eny ny vidin'ny simenitra any Nosy tato anatin'ny 3 volana ary tsy fantatra ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Vokatr'io maro ny asa efa vita fifanarana no mikatso hoy ny mpandraraha. Nisy fanafiana roa samihafa ny alin'ny talata sy alarobia tao Ambatondrazaka. Lasa ny dahalo ny fananana tamin'ny fanafiana ny tranga. Nisy ihany koa ny naratra sy omby lasa ny dahalo tany Avaradrano Mangalaza commune Fiaramangavaratra. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fiakanam-bidin'ny vidim-piainana indrindra vidy solika any Frantsa nalapa-kevitra ny hanome €100 any Frantsay izay mandray karama latsaky ny €2,000 isam-bolana ny fitondrana Frantsay. Manodidina ny 730 tapitrisa ireo Frantsay voakasika izany. Nazy ny ravetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soto amin'ny fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaboatsika ny vaovao dia afaka manao sidina régional selon courrier ny Madagascar Airlines amin'izao fisokafan'ny sistany izao raha toka manana ny fahefana amin'izany araka namafisina teo anivon'ny ministera tompona andraikitra androany nampahafantarana ny fanomanana ny fisokafana amin'ny ranomasimbe indianina. Laza ny ministry ny fizahantany fahaloha mitokana eny amin'ny serana mpiara-manidina ny vidin'ny test PCR €500 fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny tapakilan'ny sidina izay jifaina. Miantarandriana io. Tahaka izao ny lamina vaovao ety amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ho an'ny sidina régional sy iraisam-pirenena. Rehefa tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina, voalohany dia maka tike azona laharana. Aorian'izay mandoha ilay volana totosanan'ny test PCR €25 eny amin'ny caisse. Avy eo miandry ny laharana ary manantona ny box hanaovana ny fitiliana. Ho an'ny teratany vahiny, eo amin'ny ilany no misy ny fakana ny visa. Fepetra vonjimaika ny fampisarana ny vidin'ny test PCR amin'ny tapakila na ny billet d'avion araka ny nambaran'ny ministry ny fizahantany nandritra ny fitsidihany tety amin'ny serana mpiara-manidina androany. Vola aloha amin'izay zany dia €25 na $29 na 114 000 ariary. Azy io zany azo payena cash eto amin'ny à l'arrivée na payena amin'ny carte satria efa misy TPE zany eto ny ministère des finances efa miomana amin'izay ty zany satria ny mifanarahana hoe atao anatin'ny billet d'avion izy nefa mila fikarakarana mila demande d'autorisation any amin'ny IATA ny azahoana mampiditra an'izany frais vaovao izany ao anatin'ny billet d'avion dia ampiandrasana an'izay autorisation zay aloha dia ho ataontsika à l'arrivée ny paiement an'izay droit momba ny test PCR zay. Hitanareo zao eo efa misy tsy latsaky ny 10 ny isan'ny mpiasan'ny fahasalamana mba nanao an'ilay test
dikan'izany zany efa tena nametraka mihitsy izy ny ressources humaines ilaina anaovana an'izany mba ialana an'izay le filarana be zay. Zay no ny voalohany nataontsika na ny circuit maka ny visa ihany koa ary dia efa nalamina tsara koa ary. Napetraka isorohana ny mety ho fiparihan'ny valanaretina Covid-19 manoloana ny fisokafana isistany ireo lamina ireo raha ny fanazavana hatrany. Etsy ankilan'izay, mety isan'ireo kompania nantontosa ny sidina Lancourt ihany koa ny Madagascar Airlines na ny Air Madagascar. Raha toa ka tsy mbola manana fiaramanidina ahafahana manao izany izy ireo, isan'ny safidy azo ataony manofa fiaramanidina. Ny kompania nasional atsika zany dia mandray anjara tanteraka amin'ny fisokafan'ny sistany na ho an'ny vol régional izay fantatra fa isokatra amin'ny 3 oktobra ho avy zao rapitra zany dia mena lalana ihany koa izy zany andray anjara amin'izay arak'izay fahafahana. Kompania nasional dia atsika rehetra io mandray anjara izy amin'ny fisokafan'ny sistany ary eritreretina koa mbola hitohizan'ny asany foana satria efa zay no fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana mitohy apetraka amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny fangatahana izay napetraka amin'ny tribunal de commerce ny ahafahany maneho ny asany zany. Hatreto tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy avy amin'ny Madagascar Airlines mikasika ny ho fiatrehan'izy ireo ny fisokafan'ny sistany io, fa fantatra tamin'ny alalan'ny fampilazana ara-barotra fa isan'ny sidina ho tanterahana indroa isan-kerinandro Antananarivo Paris Antananarivo. Tsy ahivina raha mpitso no hanomboka hisokatra amin'ny ranomasimbe indiana tahaka ny Maurice Madagascar sy la Réunion Madagascar ny lanitra Madagascar. Ho an'ny Air Austral ankilany manomboka amin'ny 4 ny volana Oktobra 2024 avy izao ny isian'ny sidin'izy ireo ho an'ny eto Antananarivo. Lasibatra ny fampiasana ny ratsamangaiky ny vondrona iraisam-pirenena ho fitaovana anaovana ratsy Madagasikara ankehitriny araka nambara amin'ny trina raham-bahiny tamin'ity androany ity tamin'ny fandraisam-pitenenana nandritra ny fankalazana ny faha-enina amin'ny fidipolo taona ny andro ho an'ny vondrona iraisam-pirenena. Ny antso ny andraisana fepetra manoloana izany ny tenany miantarandriana ohatra. Tranga maro teto amin'ny firenena no maneho fa misy ny fampiasana ireo ratsamangaiky ny vondrona iraisam-pirenena ho fitaovana anaovana ratsy ny firenena malagasy. Io no nambaran'ny ministra ny raham-bahiny androany tamin'ny kabariny nandritra ny fankalazana ny andro ny vondrona iraisam-pirenena. À ce titre, les défis exacerbés par la pandémie de Covid-19 nous ont rappelé à tous l'importance d'une approche. Hita tamin'ny fisian'ny valanaretina Covid-19 ireny mahazava-dehibe ny fifanantonana satria ny valin'ny fangatahana sy ny fanohanana notadiavina dia indrisy fa nisy tsy nifanaraka tamin'ny andrasana. Etsy ankilan'izay tena fanampy mavesatra ny fametrahan'ireo ratsamangaiky ny vondrona iraisam-pirenena ny fijery tsy mitanila. Zava-dehibe ny anajan'ireo ratsamangaiky ny vondrona iraisam-pirenena ny foto-kevitra hijoroany mba hijanona ho manan-danja manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fampitam-baovao ary mba tsy hanomevahana ny fanovana ny zava-misy marina. Lasibatra n'izany izahay ary samy tompona andraikitra amin'ny soroana ny fampiasana ny ratsamangaiky ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny tanjona ara-politika an'izy ireo manokana ny firenena mpikambana rehetra. Ny firenenay dia lasibatra matetika an'io amin'ny anarako manokana amin'ny maha-ministra ny raham-bahiny ahy dia ho arahako maso manokana sy amin'ny fotoana rehetra ny mikasika izay mba tsy hampiasaina amin'ny fanaovana ratsy an'i Madagasikara an'ny vahoaka malagasy ireo ratsamangaiky ny firenena mikambana. Certain nombre d'actes maléfiques contre notre pays, contre notre peuple et contre la dignité de Madagascar. Namafisy ankoatra izay ny tokony hitazomana ny fampiresana amin'ireo mpisehatra nasionaly sy iraisam-pirenena mba hijerena miaraka ny vahaolana ho an'ny fampandrosoana maharitra na izany anatiny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Etsy ankilan'izay naneho ny fahavononana anohana ny Madagasikara amin'ny fametrahana ny lamina sy ny fampandrosoana ny firenena io ny teo anivon'ny firenena mikambana. Sehatra ho jerena ohatra ny lafin'ny fiovany toetrandro amin'ny alalan'ny COP26. La COP26 est une opportunité pour Madagascar de réellement positionner le pays dans le Conseil des Nations.
Ny COP26 dia efa toy ny teo aloha ny Madagasikara mba tena hametrahana ny firenena anatin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary io fiovaovan'ny toetrandro io dia indrisy fa efa lasa situation d'urgence humanitaire ny vondrona rehetra. Izahay dia tena manohana ny fanjakana malagasy manoloana ny fahamaroan'ireo lasibatra ny fiovaovan'ny toetrandro izay hita indrindra ny amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Du changement climatique possible de Madagascar puisse retenir notre solidarité à tous. Se relever pour un monde plus équitable et durable. Io no lohahevitra tamin'ny fanamariana ny faha-enina amby fitopolo taona ny andro ho an'ny vondrona iraisam-pirenena nankalazaina androany. Nisy nandritra ny fotoana ny fizarana loka ho an'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana mikasika ny tetikasa iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny karakarain'ny firenena mikambana. Ny farana kosa ny fitokonan'ny Saint-Pidou taorian'ny fiorana teo amin'izy ireo sy ny minisitra tompon'andraikitra na afa-po ny fiorana raha ny fanazavana azo ary tsy nisy akonibetsaka tamin'ny asan'ny faditserana ihany koa ny fitokonana nandrisy ny roa andro. Io no nasaina. Ny farana ny fitokonan'ny sendika ny mpiasan'ny faditseranana rehefa avy niaona tamin'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny teo anivon'ny Saint-Pidou. Ilay resaka etude mbola isy ny communiqué ataon'ny ministera zany par rapport amin'iny. Ny fangatahanay anankiroa ambiny dia ifandinianay akaiky ny amahanan'izay olan'izay zany efa nametoky anay izy ny afahana mamahan'le olana par rapport amin'le fitakiana napetrakay zany ao anatin'izay zavatra zay dia isy ny communiqué izay communiqué izay ho ataon'ny ministera par rapport amin'le izy zany ahitana n'ilay position. Ankoatra ny etsiky ny Saint-Pidou, nisy ihany koa ny lobary andasina ny symposium no tanterahany teo anivon'ny faditseranana ny fanindran-dalana tamin'izany. Momba io, tahaka izao no nambarany ny Saint-Pidou. Izay zany efa nametraka mihitsy tsy hanerina izanizy amin'ny grève izay atao fa kosany le izy ampahafantarina azy ny zoany dia anjarany zany no mandinika an'izay. Ka ny zava-misy zany iny symposium izay natao iny efa tanaty programme amin'ny administration douane iny fa ny tanterahana moa zany tato anatin'ity grève izay nataona ity misy ny nandeha misy no terena indirectement zany dia lasa ohatrany hoe nandeha tany amin'le izy fa misy ihany koa tsy nandeha. Raha ny angom-baovao ny tanterana teo amin'ny bureau ny faditseranana eny Antaninarenina tamin'ity androany ity, nisy ireo mpiasa nanatanteraka ny asany tahaka ny andavanandro, saingy nisy ihany koa ireo biraofoana. Araka ny taremarika nomena teo anivon'ny faditseranana hatrany, mahakasika ny asany tanterahan'ireo birao manerana ny nosy, misy 770 ny déclaration de liquidation na ny entana nivoaka ny faditseranana no tontosaina ny andro ny omaly sy tamin'ity androany ity. Taremarika izay latsaka raha oharina tamin'ny alatsinainy sy ny talatalasa teo izay tsy mbola nisiny ny fitokonana ny Saint-Pidou araka ny taremarika voaray hatrany izay misy 5,950 ny déclaration de liquidation. Araka izany, nisy fiainana 300 eo ny entana nivoaka teo amin'ny faditseranana oharina tamin'ny andavanandro. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia amin'ny herinandro no vinavinaina iverina ny fampianarana eny amin'ny université Antananarivo ka nomboka ihany koa ny taom-pianarana 2024 sy 2025. Omalohana azo ankaramany ireo mpandraraha eny an-toerana. Misy kosa ireo mpianatra no tsy mbola nahazo ny vatsim-pianarana ilarina efasa. Nitsahatra ny fitokonan'ireo mpandraraha eny anivon'ny université Antananarivo. Antony omaly izy ireo no nandray ny karamany roa volana. Efa misokatra ny eny amin'ny université ary efa manomana ny fidiran'ireo mpianatra ireo mpandraraha. Efa misy hoy ny filohan'ny mpandraraha ny fifampiresahana sy ny fandamenana atao mba tsy hiverenana izany intsony. Mampandraraha ny université dia misy fandaminana teny akatsy no zaraina amin'ny vatana tamin'ny mpiasa lesy fa tsy nalefa tany amin'ny banky noho ny fahatarana. Efa nahazo daholo ny rehetra fa izay misy vitsivitsy sy nahazo omaly moa zany dia afaka manantona ny braon'ny poste. 244 ny isan'ny mpandraraha ny université. Izay zany no mandray karama. Androany dia efa manangana comité de suivi zany zahay ahafahana manara-maso akaiky ny zava-misy rehetra mba tsy hiverenan'ny olana toy izay intsony. Amin'ny herinandro no tokony hiverina tanteraka ny fampianarana eny amin'ny université sy arany fanazavana. Amin'ny herinandro no manomboka ny fiverenan'ny asa eny amin'ny université dia
efa tenaina fa efa moka calendrier universitaire tsy ho ela ny présidence ny université Antananarivo mba hoe hiaraka manomboka zany ny fidiran'ny mpianatra rehetrarehetra satria mengy vao amin'ny université Antananarivo amin'ny présidence ny université no voazay. Asanay ministère tokony andraikitra dia mba hiaraha-mijery akaiky zany a izao olana izao mba tsy hiverina intsony satria miteraka fikorontanana maro izy a na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpandrarà na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny ray aman-dreny zany dia mba tsy hiverina an'izay intsony a sy mba ahafahana mamita tsakany sy andavany fampianarana dia mangataka izay mba jerena akaiky ny ty olany ty mba teno vahana hatramin'ny fotony zany e. Dia zany mangatanay ministera rehetra izay mahakasika ny fikarakarana ny karamam-pandrarà. Voavany olana ireo mpandrarà raha 3 herinandro izy ireo vao noho nitaky ny andoavana ny karaman'izy ireo. Hetsank'ilan'izany mbola misy amin'ireo mpianatra eny amin'ny université no tsy mbola nahazo ny vasim-pianarana. Ho an'ny mpianatra any amin'ny science misy 127 izy ireo no tsy mbola nahazo izany. Lampy-mavaovao hafa kosa indray dia tsy hita hatramin'izao ny toy ny code minier izay nandaniana volana maro hoy ireo firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity. Manana ayay makasika izany ihany koa izy ireo indrindra amin'ny fisian'ny gaboraraka izay nseho tato ato. Henri Flory. Nanomboka ny volana febroary taona 2024 ka hatramin'ny volana jolay lasa teo nizotra ny tsakany sy andavany ny lahadinika sy ny fifandresendahatra manoloana ny fanavaozana ilay lalàna ifehiny rena ankibony tany na ny code minier. Ankehitriny tsy hita intsony ny toy ny dinika izay nandaniana fotoana maharitra raha ny nambaran'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny harem-pirenena androany. Mirarakofana ny gaboraraka makasika ny harem-pirenena raha ny nambaran'izy ireo. Nefa taorina ny fananganana ny fanovana gouvernemanta sy enitsony hoe nakaiza le asa nataon'ny komity inona ny tohin'le fanovana ry lalàna mifehan'ny harena ankibony tany ka velona aya izay ary mitondra ataoko hoe zay ayanay zay amintsika rehetrarehetra. Iarahantsika malala fa andeha ny fivoriany ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-olona dia tokony efa niditra raha ny programan'ny komity tokony efa niditra tamin'ity fivoriana faharoa ty io tolo-dalàna io nefa hatramin'izao tsy mazava hoe nakaiza le lalàna. Dia zay ny mahatonga anay velona ia satria raha tsy vita amin'ity dia any amin'ny volana May ndray raha ny session ordinaire manaraka. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy mahavaha olana ny fametrahana ireo talepo sy olo-toerana vonjomaika eo anivon'ny rantsana misehatra mivantana amin'ny fikirakirany ny harena ankibony tany eto amintsika izay nanomboka ny taona 2024. Isan'izany ny talen'ny BCMM na ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar, ny ANOR na ny Agence nationale de la filière or ary ny OMNIS na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques. Sy nandray azy ireo ihany koa ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement raha nitady fifanantonana mahakasika ity toejava-misy ity. Tiana mariana ho resahana hoe fa efa nangataka fihaonana tamin'ny andriamatoa Premier ministre zay mahakasika an'io fotoana io ary efa nandefa lettre ouverte zay mahakasika an'io fa hatreto aloha zany zay tsy nahazo an'izay ataoko hoe fangatahana zay zany mbola tsy valy atsika efa ataoko hoe ray volana mahery zay nangataka fihaonana tany amin'ny andriamatoa Premier ministre hoe ilazanay izay ayanay zay hoe manahoana marina ny tohiny ity fanovana ity lalàna mifehatiny harena ankibony tany. Tokony ho tenireny fanjakana le olona tena raikitra eo amin'ny toerana fa tsy intérim ihany no atao satria manimba zavatra ny intérim na ny fanapahan-kevitra mety tsy amin'ny tokony izy na le ataontsika hoe investisseur mpampiasa vola andeha aty koa mety matahotra satria intérim zavatra rehetrarehetra mpitantana ao amin'le ministera. Ankoatra ireo manana ayay mahakasika ny fanondranana volamena izay nirongatra tato ato ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Nambaran'izy ireo fa tsy fantatra mazava ny toy ny fanadiadiana sy ireo atidoha mikotroka ireny fanondranana ireny eny fa hatramin'ny hoe tafaverina eto Madagasikara ve ireny volamena ireny sa very anjambany ihany.
Niakatra avoroeny ny vidin'ny simenitra any Anosibe tato anatin'ny 3 volana ary tsy fantatra ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Vokatry ny moa dia maro ny asa efa vita fifanarahana no mihitsoka hoe ireo mpandraharaha. Ionona saina. Maro ny foto-dravitra asa mihitsy ao amin'ny distrika Anosibe amin'izao fotoana izao, na trano izany na lalana, vokatry ny fiakaran'ireo akora ilaina amin'ny fanamboarana. Ohatra amin'izany ny simenitra, raha 8,4 alina ariary izany ny volana Jona teo, tafiakatra 7,4 alina hatramin'ny 10 alina ariary izany ankehitriny. Miato avokoa araka izany ny ankamaroan'ny asa izay efa vita fifanarahana tamin'izany fotoana izany. Nisy asan'olo araika ivelan'ny Madagasikara izy mipetraka fa mandefa vola par mois mbo tamin'ny 28 000 ariary ciment tamin'izay fotoana zay. Dia niakatra ny ciment 35 000, teo amin'ny 35 000 sy maintsy déclare hoe ino tokony atao. Dia nataondray mandeha le devis dia nipetraka amin'ny 35 000. Dia même pas un mois niakatra 40 de 45 dia antsika ny volana zao 47 000 ariary ciment. Votsela zao même pas 2 semaines nisy devis nataoko zao 44 000 ariary. Le devis tao agnatin'ny devis nataoko ciment. Nefa vao malinomaly ny vidy 47 000 ariary. Eritrereto fe 380 saka dia mba imaginez amin'izay hoe décalage de 3 000 ariary par sac. Dia zao aiza ny vesatra na fantiantoko anay mpandraharaha. Tsy fantatra ny anton'ity fiakarana tsy akiato ity ary miteraka fantiantoka na ho an'ny mpandraharaha na ho an'ny mpanjifa. Atreto aloha tsy here ino antony fa zay mitaraina matsiaro marary zay mpandraharaha, surtout zay amin'ny resaka misehatra amin'ny resaka ciment fanaovana construction na rotery na construction bâtiment. Matsiaro zay tena marary. Ankoatry ny simenitra, nahitana fiakarana ihany koa ny vidin'ireo vy eto Anosibe, nefa ny saram-pitaterana tsy niova raha ny fanazavana. Andrasana araka izany ny fanio-kevitra avy amin'ny ministera tompon'andraikitra hoy ny vondra ny mpandraharaha ao Anosibe manoloana izao fiakaram-bidy izao. Mijana ny faritra ihany isika dia nanatanteraka fitsidiana voalohany tany amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'ny maha-kardinaly azy ny kardinaly Tsaraazana Désiré. Afotoana ihany koa nanamariana ny fa 700 taona ny mpamorona ny fikambanana à Providence de Rouen. Cool TV Toliara. Nakotrokotroka ny fitsenan'ny vahoaka tao amin'ny faritra Atsimo andrefana ny fahatongavan'ny kardinaly Désiré Tsaraazana tany Toliara, izay nanantanteraka ny fitsidiana voalohany amin'ny maha-kardinaly azy. Ny arseveka ny Toliara sy ny gouvernoura no nitondra ny teny fandraisana tamin'izao fahatongavana izao. Eka eminasa, tonga soanao. Tonga soanao. Araky ny fanasana, ireo maserany Jesosy Zazakely Providence de Rouen, zay mankalaza ny 500 taona ny naterahan'ny mpanorona azy tera-panabe. Dia ny faritra tsy mandrefana mihitsy azy no sy alahy andray antsara amin'izao fandraisananao izao. Faly ny fitondram-panjakana zay somoanay teny Androany satria tsy ataontsika katolika zanaky kalahava ny fanatsi manefana. Zao midika fa dia miara-miasa ny fiangonana sy ny fanjakana amin'ny fitondram-panjakana satria ray ny tanjona dia ny hamonavolany vahoaka ka dia makasitraka tompoko ary efa azonay moa zany ny programa zay zavatsoa zava-dehibe ho an'ny fantatry manefana ho an'ny tapitanana Toliara ka dia volona zahay reto son eminence hanatanteraka tsakasendava ny fiarahana. Ankoatra ny fitsidiana sy ny fankahirezana ny mpino tamin'izao dian'ny kardinaly izao, fotoana ihany koa nanamariana ny fa 700 taona ny mpanorona ny fikambanana Providence du Rouen. Tsy nampozin'ny kardinaly ny nandraisan'ny vahoaka azy. Sy kristiany ihany tsapa petraka vahoaka ny Toliara-Masolona nasodosay Toliara no mandrasa ka dia ikaza endrina tegna faly ravo ka tsy hitiko ny mofo ilazako zay mampalina kahengany izao fa mandeha zao mitondra fahasoavana atsika mialaka tsy ankalaza masera Providence de Rouen tampitiavana ihany koa zanasara miara-paly aminy ampakalazana zao anniversaire lehibe
nytan'olona zay ny vavaka nampianarin'ny tompo io no nitondran'ny kardinaly ny afatra ho an'ny vahoaka tamin'izao fitsidiana izao. Asakadoetomby dia Romain 12:21 azo l'église de race. Arafika koa ngano hoe atao sérieux atao sérieux ataotsika sérieux irerenendratra ataotsika etsika par cœur na katolika no protestant izay kristan atao sérieux aloha piasy misy teny ao aza velanao aza fakapana aza velanao azany famanaka fa malafanay ary raha ataotsika sérieux marina izy io raha matetiky volakiny hoe alabosatsika Madagasikara aza magnekiresandratsy fa tsy ny mpino katolika ihany no ny antefan'ny afatra fa ny kristiana sy ny vahoaka manontolo tamin'izao fitsidiana izao nisy ny fanatanterana ny karnavalina manodidina ny tanàna. Tonga eto azy voalohany atongavana amintsika toa manontolo azy kardinaly tany Roma tamin'izao fotoana izany. Nitsy nalatsakora tontolon'ny fahasalamana dia ho fanamafisana ny ady amin'ny Covid-19 dia isy ny fanentarana izay ataon'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny fanaovana vaksiny. Etsika mitondra lohahevitra hoe andao hanao vaksiny. Arohany antsiprin'izay. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Miarabantsika fanazavana mahakasika ny fanaovana vaksiny no entintsika amin'ity anio ity. Iray amin'ireo fietsika fototra voizina ato anatin'ny hetsika be miray. Izany no atao ampiroboroboana hatrany ny fahasalamana. Ny fanaovana vaksiny amin'ny ady amin'ny coronavirus arak'izany no isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina ary ahafahana mamongotra ity aretina mandoza ity eto Madagasikara ka tonga ny nositsika sahala ireo firenena maro maneran-tany nanao vaksiny amin'ny ady amin'ny coronavirus. Miverina amin'ny fiainana kalalana toy ny teo aloha tsy misy valanaretina. Azo antoka ny vaksiny ampiasaintsika satria efa vita sedra sy nodinian'ny manam-pahaizana ara-pahasalamana sy mpikaroka tany ivelany sady mbola no amafisiny manam-pahaizana teto toerana. Voamarina ihany koa hatreto fa tsy dia niteraka voka-dratsy ho an'izay efa nanao azy ny vaksiny izay nampiasaina teto amintsika. Dokotera Manitra. Salama ianao. Tapa-kevitra ny dia hanao vaksiny fiarovako ny tenako sy ny manodidina satria mety azoky ny aretina coronavirus n'aiza n'aiza toerana lehako. Reny ka tanora afaka misitraka ny vaksiny iadiana amin'ny coronavirus tokoa ny rehetra. Mandray antsika ny ety amin'ny vaccinodrome ety amin'ny hôpitaly CHUB Filatanana. Tsy eto ihany anefa fa eo ihany koa ireo toerana rehetra voatokana ho amin'izany toy ny any amin'ireo vaccinodrome hafa manerana ny nosy sy ireo CSB voatokana ho amin'izany. Raiso ny safidinao amporisihana isika hanao vaksiny amin'izao fotoana mahasalama antsika izao. Mandray anao isan'andro zahay ety amin'ny toerana voatokana fanaovam-vaksiny manony ady amin'ny coronavirus. Tsotra ny fanaovam-vaksiny tsy voatery misoratra anarina ianao fa manantona ety miaraka amin'ny dika mitovy ny karapanondronao dia atao ny vaksiny dia izay afaka ny tebotebo rehetra manodidina ny coronavirus. Avy nanao vaksiny ary mbola ray maso mandritra ny 12 ka hatramin'ny 30 minitra eto. Atsitrapony no anaovako azy satria izao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamako ary ety tokoa ny miaro manodidina ary ianao ahoana? Mety ararina ivoaramena ny faritra nitsondronina na hiakatra kely ny hafanana aoriana ny fanaovana vaksiny. Mety isy koa anefa ny tranga hafa tsy iriny mandalo ihany anefa izany. Manatonaingana tompo-pahasalamana akaiky anao raha misy mampiay ahy. Hitantsika teo fa namoraina tokoa ny fanaovana vaksiny satria vaksiny vita no antoka hanamafy ny hery fiarovan'ny tsirairay sy hiaro antsika amin'ny tranga misy fahasarotana manoloana ny coronavirus. Ianao sisa no andrasana ety amin'ireo toerana fanaovana vaksiny amin'izao fotoana mahambany tranga misy izao no tsara indrindra anaovana izany vaksiny izany.
toy izo hatrany ihany koa nefa ireo fietsika sakana ho fisorohana ny coronavirus izay ary aloha fa mandram-piaona maniry ny fankahita aminao ety Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. tahaka mazatra anaraka dokavatra sika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vary. Hitako ny lalana hoe akaiky io e courage là e to le siverna fa aloha hoe e bena lavitra loatra efa maizina ny andro aoalisy bena tragno mazava misy jure antiako daoly angalesa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo e normal zany fa iaho mampiasa amin'ny balika ao masisa Vom 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa Mbalik mamiratra no aviko. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 oktobra ho avy izao, ahitana lalao sy tombola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Izay mandoro aly mandoro tanindrazana, izay mandringana aly mamotika taninjanaka. Izaho, ianao, isika rehetra ndao hiady amin'ny doro aly, ndao hiaro ny zavaboary, ny tanjona iombonana dia iray, Madagasikara maitso indray. Mienatra amin'ny 10 isanjado paysan ny tahan'izana-bola raha indram-bola atao amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana. Ararotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary maso-evo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia hivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar. Banque et bien plus. Azafady kely ange e, tena tsy manofy ianareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy, indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny foto-drafitr'asa. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy, takio ny zonareo hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny, andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy, indrindra ireo bevoka, hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions.
Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Narenina izy nandritra ny 5-7 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5-7 taona. Ary amintsika amin'teny zao nandre le sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fitombavaka lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Chainy etsy amin'ny Collégium Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy 7 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao, anasitrana ny aretinao, anao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Iaryderatsika amin'izany Pepe Chainy Jones Band. Tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao, tsy mitory tsy misy provy izany. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika dia araka mifanaraka ho isaky ny zomamo dia misy ny fidirana amin'ny vatana atao anatin'ny fampalalam-baovao rehefa vonona ny sary ao ambadika ao dia tonga dia ho alatsantsika rehetrany izany. Zato no misy anay amin'izao fotoana izao isan'ireo toeram-pamarota fanafody miandrarà na pharmacie de garde amin'ity an'ity mahakasika ny izay fanafody maro mpanjifa amin'ny alina sy ireo olona sokajin'olona mividy an'izay fanafody rehefa amin'ny alina toy izao izay no entina aminao anatin'ity fampitana mivantana androany ity eto ireo agent de comptoir izay isan'ireo tompony andraikitra mivarotra moa zany fanafody eto amin'ity toeram-pamarota fanafody eto ity fantaniana voalohany apetraka azy ireo ny hoe manahoana ny mahakasika an'izay olona manjifa ny fanafody rehefa amin'ny alina toy izao raha oharina amin'ny atoandro. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia amin'ny atoandro no be mpanjifa fanafody kokoa noho ny amin'ny alina. Fa ny amin'ny alina dia ireo fanafody matetika izay tena ilaina maika zany no be mpanjifa amin'ny alina. Zay zany. Fa tsy mifidy raha ohatra hoe fanafody ilaina maika dia mifidy ihany zareo. Mety hoe manana totanisa kely ve ianareo hoe raha ao anatiny adiny iray ohatra hoe tao anatin'izay fotoana ny janonana teto toeran'izay mety hoe raha amin'ny atoandro izy mety manahoana ny isan'ireo olona manjifa fanafody raha amin'ny alina toy izao mety manahoana? Raha ohatra hoe amin'ny atoandro ao anatin'ny adiny iray zao misy olona fito eo ohatra fa amin'ny alina malakalana vao misy olona mifidy fanafody. Isan'ny fantaniana mety hoe andrasan'ny maro ihany koa no mahakasika an'ireo karazam-panafody isan'ny be mpanjifa rehefa amin'ny alina toy izao. Manahoana ny mahakasika an'izay inona avy ireo karazam-panafody tena hoe isan'ny be mpanjifa? Ny fanafody araka ny voalazany teo dia tsy mifidy ny fanafody vidian'ny mpanjifa eto amin'ny alina indrindra fa ny fanafody vidian'ny mpanjifa amin'izao tsika miresaka izao dia fanafody mampiakatra hery fiarovana no tena betsaka ary indrindra fanafody ilaina maika ary eo ihany koa ny fanafody hafa nateraky ny fiantraikan'ny Covid-19 toy ny aretim-bavony, aretin-naty ka tena be mpitady ihany koa fanafody ireo ilain'ny mpanjifa amin'izao.
Isan'ny mety mampivezivezy ireo olona manjifa ny fanafody rehefa amin'ny alina toy izao ny karazana taratasy avy amin'ny dokotera moa zany mety hoe ny sasany mety misy ny manadino na ordonnance ny tiana resahana ao anatin'io mety betsaka ny manadino isan'ny tsara patsahivina ihany angamba ny hoe rehefa ao anatin'ny alina salan'izao karazana fanafody salany ahoana no mila an'izay hoe taratasy fanamarihana zay. Marihana fa rehefa fanafody tokony mila ordonnance. Zany hoe avy any amin'ny dokotera ilay olona dia tsy maintsy mitondra ordonnance foana satria tsy afaka manome mihitsy ny pharmacie na aiza rehefa tsy taratasy avy any amin'ny dokotera. Tsy haingambany tsy anontany anao anararoatra kely amin'izao alina izao isan'ny nampitaraina ny maro tato atiny mahakasika ny vidanga ny vidim-panafody. Amin'ny alina toy izao manahoana avy ny vidiny hatreto mbola tsy nahitana fivoarana ve ny mahakasika an'izay? Hatreto aloha mbola tsisy fivoarana hoe miakatra be ny vidim-panafody fa arakaraka ny mpamatsy ihany sy ny fournisseur rehetrarehetra mitondra ny fanafody na avy any ivelany na avy eto an-toerana dia eo ihany arakaraka ny vidiny takatra ny mpanjifa. Ao anatin'izay fiandrasan-draharaha rehefa amin'ny alina toy izao tsy vitany hoe ny famarotana fanafody fotsiny ihany no izay hoe iandriketany reto agent de comptoir reto fa misy ihany koa ny misahana ny lafiny fiambenana manokana fatatsika fa anosy zato isan'ireo toerana mafapana. Ny tompony andraikitra misahana an'izay fanontaniana angamba ny hoe firy moa zany tena isan'ny mpiasa miantoka an'izay fiandrasan-draharaha eto anivo ny pharmacie zay amin'izao. Ia, ny ato anatin'ny pharmacie ny ato anatin'ny comptoir sy ny ao anaty stock zany misy 5 vavy izy ireo no mandray ny miarana sainy koa amin'ny gendarmerie nationale zany mba ho fiarovana ny mpanjifa sy ny pharmacie amin'izao alina izao. Hatramin'izay fotoana hoe ny andrasanareo raharaha moa zany hatreto ve mbola tsy nisy tranga mety hoe tsy fandriam-pahalemana na hoe karazana fanafiana efa hitantsika angamba amin'ny fampahalalam-baovao maro samihafa fa misy ireo endrika fanafiana samihafa mianjady amin'ny toeram-pamarotana fanafody toy izao raha ny teto aminareo mbola tsy nitranga ve zay toe zavatra izay? Hatreto aloha zany ny teto amin'ny pharmacie anosy zato na ny mpanjifa na ny pharmacie dia mbola tsy nisy zay satria izay miezaka mandray an-tanana zany mifehy ny resaka fiamenana sy ny finandrona filaminana indrindra ho an'ireo mpanjifa anay ko. Dia izay ihany koa no entintsika mamarana ny fampitana mivantana mahakasika an'izay asan'ireo toeram-pamarota fanafody miandry rarana ny pharmacie de garde zay tamin'ity androany ity ka pitany amin'ny Anlalaina David ny toy ny zay moa mahakasika aneny fa isaorana Yves Richard sy Fabrice Todson mitondra amintsika ny tsara ho fantatra teny amin'ireny pharmacie de garde ireny. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia etsika fanentanana sy fanadiovana no nanoizana ny fankalazana ny 520 taona ny Apipa isan'ny toerana natotsana izany teny amin'ny lakan-drano no Andavamamba. Nambinina Ravelo Arsan. Ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny joroany Apipa, nisy ny maraina teo ny etsika fanentanana sy fanadiovana natao teny amin'ny lakan-drano ny Andavamamba. Saika ireo mpiatsetra rehetra amin'ny fanadiovana eto Antananarivo no nandray anjara tamin'izany. Miara-mentana eto amin'ny bassin Andavamamba sy amin'ny manodidina canal 7 ireo mpiatsetra rehetra amin'ny resaka fanadiovana. Na avy ao ministera ny fanajariana tany zany na avy ao ministera ny rano na avy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo na avy ao amin'ny SMA na avy ao amin'ireo ONG isan-karazany izay miantsehatra amin'ny resaka fanadiovana zany dia anatanteraka resaka fanadiovana faobe sy fanentanana indrindra ireo mponina manodidina ny
ireo lakadrano sy tatatra amin'ny canal C3 ity. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ihany koa ity hetsika ity raha ny fanazavana. Fiomanana fahavaratra dia efa ao anatin'ny tsara mihitsy sika amin'izao fotoana izao ary izany indrindra no anisan'ny izao hetsika izao satria fantatritsika tsara fa ny fivariana ny rano rehetra sy ny fikorana ny rano dia miantoka indrindra amin'izany fiarovana amin'ny tondradrano, fiarovana amin'ny tondradrano izany dia izay indrindra no anisan'ny antony anaovana ny fiainam-tanterahana. Mitaky ny fiarahamientana sy fiaraha-misalay amin'ny amponina izy ireo mba hitandrovana ny fahadiovan'ny tanàna indrindra fa ireny lakan-drano ireny mba hialana amin'ny fahatsetsemana rehefa tonga ny vanim-potoanany fahavaratra. Isy ny fepetra ho raisina ho an'izay mini mandoto sy tsy manaja ity lakan-drano nanaovana fanadiovana ity raha ny fanazavana. Lafy mavahafa kosa indray dia latsaky ny 12 isanjato ny malagasy mahazo herinaratra eto Madagasikara. Ny eny anivon'ny komuna ambanivohitra no isan'ny tsy ahitana taratra loatra mahakasika izay famokarana herinaratra izay naminana velorsa. Mbola vitsy ny komuna eny amin'ny tontolo ambanivohitra misitraka ny herinaratra raha ny eto Madagasikara. Latsaky ny 12 isanjato ny malagasy ihany no misitraka herinaratra. Nandritra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny Angovo, nisy ny fanarahanam-piaramiasa teo amin'ny ministera-pian'ny Angovo sy ny mpiara-miombonantoka mba ahazoan'ireo komina herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Eo zany ilay olana hoe tsy manana loatra, tsy misitraka an'ilay électricité fa ireo komina voatondro eo dia ataonay hoe komina haute izany hoe ireo ny komina iesanay mbola kely ny taux d'accès à l'électricité zay tena maro dia hoentina hanatsarana n'izay tany fisitrahana jiro zay mahatonga anay miara-miasa sy mametraka an'ilay panneau solaire. Raha ireo komina ireo manokana raha ny fitambarany 80 000 habitants eo zany à terme zany hoe rehefa tena mipetraka ilay fotodrafitrasa no hisitraka ny électricité. Androany no andro raisam-pirenena ho an'ny Angovo, isan'ny nankalaza izany isika eto Madagasikara. Nandritra ny fankalazana nisy ny faritra fampirantiana mikasika ny Angovo. Notolorana maro-boninahitra commandeur de l'ordre national androany solitena maharitry ny OMS miasa simona eto Madagasikara Charlotte Fatih Ndiaye anoho ny fataperan'ny fimpitoam-piasany. Ny ministry ny raham-bahiny nanolotra izany teny Anosy. Ankoatra ity tompona andraikitry ny OMS ity dia nitolorana maro-boninahitra ihany koa ny masivoan'ny Algérie izay andohan'ny Madagasikara ihany koa. Fatrangam-piarahamonina kosa indray dia nisy fanafihana roa samihafa ny alin'ny talata sy alarobia tao Ambatondrazaka. Lasa ndalo ny fananana tamin'ny fanafihana ny tranga. Nisy ihany koa ny naratra sy omby izay lasa ndalo tao Avaradrano Mangalaza. Miantarandriana io. Niveriny indray ny fanafihan-dalo tamin'ity herinandro ity tao Andrenivohitra Ambatondrazaka. Nisy fanafihana roa samihafa ny alin'ny talata sy ny alarobia. Voalaza fa nirongo fiadiana merivaika avokoa ny mpanafika tamin'izany tamin'ny toerana iray saingamelo ny andro masom-pokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana ka vaky nandositra ny olon-dratsy. Tamin'ny toerana hafa ankilany tao Avaradrano Mangalaza komina Feramanga Avaratra kosa dia lasa ny omby vositra roa. Mpanafika telo basy raika le lava reny zany le basy. Fa sama ambany zany dia tsy tena hitako fa izy manondro ohatran'izao ndritsikirana zay eo an'aly zafa fa niala teo. Dia saria zany kotany napoka basy ndraiky miaraka amin'ilay troka toalina zany dia tsy fantatra intsony fa tena manakoako be. Dia saria telo lafa mako ny fitaovany ndraiky ny ndraiky gamoda mbola tavela ao aminay le gamoda raikany. Fa basy zany raikany ihany amin'ilay mpiambina kotany sy mpiambina any amin'ny albe zay zany fidinany zareo. Mbola hita tao an-tranon'ireo fianakaviana voatafika ny tranombalana Pokanjola sy ny gamoda nivelesany mpanafika ilay renim-pianakaviana. Nisy ihany koa ny fandaroana ny zaza amam-behivavy nataon'ireo dahalo. Tamin'ny hazo, tamin'ny kakazo. Iveleziny telo dia nikotrony foto-basony dia nipesany tefa-tsofiny, dia nampandadiny. Velotaraina ny tompon'omby fa hatramin'iny andro ny alakamisy ny dinanay fotony nanaovana ny fanadiadiana dia tsy mbola nisy mpitandro ny filaminana tonga nanao ny asany tany Avaradrano Mangalaza raha ny fanazavana.
Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fitanganany vidim-piainana indrindra ny vidin'ny solika any France nanapa-kevitra ny anome €100 ny frantsay mandray karama latsaky ny €2,000 isam-bolana ny fitondram-panjakana any an-toerana. Manodidina ny 8 tapitrisa ireo frantsay voakasika izany fanadina. En France, les prix du carburant. Tsantsaha niakatra ny vidin-tsolika ao Frantsa. Taorian'ny fiakarana farany herinandro lasa teo. Ray faingo eny amin'ny €20 ny gazole ary ray faingo €520 ny lasantsy. Manoloza vidanga ny vidin-tsolika izay. Nanapa-kevitra ny anome fanampiana amin'ny entina €100 ny frantsay mandray karama latsaky ny €2,000 isam-bolana ny fitondram-panjakana. Saika voakasika izay fiakaram-bidy izay avokoa ny firenena ao Eropa. Samy manana fomba fiatrehan'ny olana ihany koa izy ireo. Ankoatrany ao Frantsa, nisongadina ny tao Portugal izay nanaova ny fitondram-panjakana antso ny mpandraharaha mpamatsy-solika amin'ny fanenana ny tombony alainy. Isan'ny hojeren'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony mandray anjara mandritra ny fihaonana tapon'ny firenena Eropeana araka izany mahakasika ny vidanga ny vidin-tsolika sy ny sosikevitra enti manamaivana ny fiatraikan'izany amin'ny mponina. Manodidina ny 8 tapitrisa ny frantsay isitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Enti miatrika ny vidanga ny vidin-tsolika. Des mesures seront débattues. Eny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity angatranao nanaraka izany soafa tsara daholo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Ni Vavo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un son animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.